Manonona ny fahasoavana sy ny fiadanany tompo amintsika rehetra izay mpanaraka an'izao vidéo izao indray androsondray tsika amin'ny hafatra manaraka tonga dia hiditra avy-antrantsika. Jeremia toko voalohany andiny fadimy minaran'i Jesosy. Hatry ny fony ianao tsy mbola noforonika tany Kibo no efa fantatro, ary hatry ny fony ianao tsy mbola teraka no efa noamasiniko sy notendreko ho mpaminany ho an'ny firenena. Petera voalohany toko faharoa andininy fahasivy aminaran'i Jesosy. Fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjaka mpisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany, mba ilazanareo ny atsara ny lainy antso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Mbola nao fampitahana kely ihany tsika mikasika ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao. Tao amin'ny testamenta taloha ny atao hoe olom-boafidin'Andriamanitra dia olona nametrahan'Andriamanitra mission manokana, olona nofidian'Andriamanitra, notsongain'Andriamanitra tao amin'ny Israely tao dia nasiany fanamasina, dia nomeny antom-pisina manokana, nomeny mission manokana, dia tsy nafanyanambarany teniny. Reny olona reny atao hoe olom-boaositra Andriamanitra fahiny. Reny olona reny irery ihany no io Jeremia toko voalohany io dia tsy ho an'ny Jeremia irery ihany fa ho an'ny olom-boafidin'Andriamanitra rehetra, dia hatry ny fony mbola tsy ary akory izy. Dia Andriamanitra efa nanao mise au point rehefa nitondra ny fiainany mandra-pahatonga ny fotoana izay ampiasain'Andriamanitra azy sy mandritry ny androm-piainany rehetra amin'izay fomba ampiasan'Andriamanitra azy. Tsika zao mahita tantaram-piainan'i Josefa ohatrany hoe tantara mahafinaritra, ohatran'izao, ohatran'ny aina fahoriana, ohatran'ny aina fijaliana be, fa rehefa tonga ny 30 taona dia lasa prime ministre mahafinaritra be sy sisa, fa Andriamanitra efa mandamina. Ary fantatry Josefa mihitsy zany, ianareo ozy rehefa niresaka tamin'ny rahalany izy, ianareo ange ny saina nisy ratsy ahy fa Andriamanitra efa nanomana hatry ny dieny meloa fa navotana aina maro amin'ny alalako. Hiditra amin'izay ary tsika amin'ilay fanambaran'ny Petera fa voalohany toko faharoa andiny fahasivy teo. Ianareo kosa, izy tsy miteny hoe izahay, izy tsy miteny hoe mpanompon'Andriamanitra, izy tsy miteny hoe ny mpitandrina, izy tsy miteny hoe zay manana missiona, zay ministera, fa ianareo kosa ozy izy. Inona ny dikan'izany? Zay rehetra nateraka indray, zay rehetra olona ao amin'ny Kristy, zay rehetra olona nandray ny famonjena marina. Dia zao ny fanambaran'ny tenin'Andriamanitra, ianareo kosa dia fanjaka mpisorona, firenena masina ary ny farany olona nalaina Andriamanitra ho an'ny tenany. Io olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany io tsy tamin'ny fotoana nanaovana batisa, tsy tamin'ny fotoana nitenenako hoe ekeko ianao Jesosy tompo sy mpamonjy fiainako, tsy tamin'ny fotoana natsapako ny fitiavan'Andriamanitra ny kasika, fa miveryntsika amin'ilay Jeremia toko voalohany fomba fisafidianan'Andriamanitra ny olony, hatry ny fony mbola tsy ary tany Kibo ny reninao ianao, dia efa nofidiko ho ahy. Ny atao hoe olom-boafidy dia averiko eto, tsy olona manokana, tsy olona nametraha-tanana, tsy olona nanaovana an'izao na nampidinana diloilona tsy haiko avy zay mety fomba fanao tany amin'ny testamenta taloha kanefa mbola ataon'ny olona mandraka kehitriny. Tsy zay natao hoe olom-boafidy, tsy zay natao hoe olom-boaositra, fa natao hoe olom-boaositra dia olona misy Jesosy ao anatiny, olona nampidiran'Andriamanitra ny fanamasiny. Atao hoe ositra nge fanamasiny, tsy zavatra hafa nge zany, tsy zavatra spesiala be tahaka ny eritreretantsika azy nge ka hoe ity olona manokana ray, roa, telo, efatra, dimy ity natao hoe olom-boaositra, fa ny olona ao amin'ny Kristy rehetrarehetra, zay olona rehetra nateraka indray, zay olona rehetra manana ny Jesosy ao anatiny, dia efa manana ny ositra sahady. Ozy ny tenin'ny Jaona ao amin'ny Jaona voalohany toko faharoa andininy faharoapolo, ianareo manana ositra, ianareo manana ositra. Andininy fahafito amby roapolo ihany koa izy tamamerina an'izany, ianareo manana ositra, tsy avy amin'ny olombelona ny fahalalanareo fa avy amin'Andriamanitra. Andriamanitra mihitsy no nanositra ny olona izay ao amin'ny Kristy. Zay ny tapany voalohany aloha. Mino fa azonao zay resaka olom-boafidy, olom-boaositra, olona voatokana ho an'Andriamanitra zay. Ho an'ny olona io amin'izay
de zao ny zavatra tiako tantaraina anao sy zavatra tiako resana aminao raha manana antoka ianao fa teny efa nateraka indray marina raha manana antoka ianao fa misy Kristy velona ao anatinao tsisy tongatonga ho azy ny événement ny zavatra mitranga rehetra ao anatin'io tontolo-piainanao io manomboka amin'ny voalohany mandra-patonga amin'ny fotoana ionanao amin'i Jesosy ary mandra-piala anao eto amin'izao tontolo zao efa vita kajy efa vita lamo efa vita rafitra efa tsara tareto mombana tsara arak'izay itiavan'Andriamanitra azy fa tsy arak'izay eritreretanao azy tsy arak'izay eritreretako azy tsy arak'izay eritreretantsika azy fa zay saintsaina n'Andriamanitra azy ozy hoe mety misy amintsika manana tantara ratsy ny olombelona samy manana ny tantarany taony sasany ohatra ny lozan'ny rainy taony sasany narindreniny taony sasany mety zaza tsy niriny taony sasany mety sanatria nisy ny violina tamin'ny mbola kely taony sasany mety nangalatra taony sasany mety nigadra taony sasany mety zao mety zao mety zao samy nanana ny tantarany fa androany raha voarainao ty afatra ty sitrana ny ratraponao rehetrarehetra za tena afaka manome assurance 100% zato isanjato fa raha voarain'ny fanahinao raha vangin'ny fanamasina ny fanahinao amin'ny alalan'ny fiainona zao afatra zao afaka no sitrana tanteraka ny ratrapo rehetrarehetra satria ho azonao fa ianao de tsy tongatonga ho azy ary ny fiainanao de tsy nisy zavatra tongatonga ho azy tao anatin'izany zao ny tantaraiko anao ohatra reo olona rehetra ao anatin'ny baiboly reo ohatra zao afaka miresaka tsika ny tantaran'ilay jiolahy zay niara-ny ompo tamin'ny hazo fijaliana tamin'i Jesosy raha tsy jiolahy iny olona iny mino tanteraka zato isanjato fa tsy tafahoana tamin'i Jesosy mihitsy iny tsy hoe tsy diso izy ny amin'ny mahajiolahy azy tena nanao fadisoana izy tena tsy marina izy tena tsy mety ny nataony tena loza tena fahotana fa tao anatin'izay mahajiolahy azy zay no tafahaona tamin'i Jesosy izy za koa androany te hilaza aminao za zao pastera ankehitriny fa raha nisy tantarany hoe sorona tao anatin'ny tantaram-piainako zay mety eritreretiko hoe ratsy zay mety eritreretiko hoe tsy mety zay mety eritreretiko hoe ohatran'izao za zao taloha tany anatina fampianarana tsy izy fa raha esorona zay tantarako tao anatina fampianarana tsy izy zay tsy pastery eto anatrehanao eto amin'izao fotoana sy minitra izao ary tsy narean'izao afatra ambarako zao ianao de tsy nareny afatra tany aloha rehetrarehetra ianao nefa maro aminareo mankasitraka maro aminareo ny tena maharay ka raha tantarako no misy amboarina ka eritreretako fa misy tsy mety tany amin'ny tantarako any tsika olombelona man tsy miseho azo mahay zay tsika olombelona miseho azo mahay miketrika zay le ramba ohatra zao zao ramba nisy an'izao zao ramba ihanina zao mivadiko fa tsy ihanina fa izy ianao no alala fa raha ihanina ny vadinao de nety kokoa ny fiainanao fa tsy tahaka le androany fa izy ianao no mahalala fa raha navita tsara le fianarana ianao de tafavoaka kokoa ianao fa tsy tahaka ny androany isika rehefa tena ao amin'ny Kristy marina ny fiainantsika de misy tompo manatompo ary ny fiainantsika io tsy tamin'ny fotoana izay nanekentsika an' Jesosy hoy fa efa hatry ny fony mbola tsy ary akory sika Andriamanitra ny mandamina sy mandrindra io samy manany azy misy ny sasany tafahoana amin'ny Kristy amin'ny fomba farazay tsotra milamina mafinaritra ny anay zao ohatra mitongatonga saina fotsiny tamin'ny fotoana afaka BBC de mba taitaitra teo fotsiny de mba hivavaka manomboka zao de lasa nandeha hivavaka de tamana de mandraky tiany androany milafika eo anatrehan'i Jesosy fa misy ny rahalahy za manana rahalahy ao amin'ny tompo pastera any tsy afa izy ny tafahoana amin'ny Kristy de zany zao raha ohatra ka tena mijery ny fiainany jereo fa horaisiko kely le langage filazantsika ankehitriny izay tena mifona fa tsy araka ny fanambaran'Andriamanitra mihitsy raha mijery ny tantara zao be deabe ny olona rehefa ny amponja de alohan'ny ivoana tafavoaka ny fonja mila alana ozona zany ny fampianarana omen'ny olona alana ozona am'izay tsy verina ty amponja tsony zany hoe raha ny fijerin'le olona zany ataoko zany hoe voavonjy le olona de raha fijerin'le olona zany de ozona natongavany tao amponja tao fa efa nieritreritra ve le olona hoe mila alana ozona le miteny an'izay hoe raha tsy tratran'izay nge io tsy tratranao tao hoe raha tsy nanondrana nge io raha tsy nigadra nge io ka tsy tratra tao hoe ka ahoana moa ny mahaozona an'izany raha nitondra ho amin'ny famonjena le figadrana zany nge zavatra tsy takatsika fa ny antsika olombelona zay tsy metimety rehetra amin'ny fiainantsika zay ratsiratsy rehetra amin'ny fiainantsika zay tsy mifanaraka amin'ny eritreritsika rehetra tsy te halala fa tsy devoly tsy te halala fa tsy fanahany zao sy ny anina ny zao sy ny ozony zao sy ny zao sy ny zao ao amin'ny Kristy
tsisy devoly ny manipule mety avelan'andriamanitra ny devoly tahaka ny tamin'ny androny joba andanako ty ny fiainany ihanyny fa matoa ianao tonga ny famonjena za te ilaza aminao tsy tongatonga ho azy teo ianao za tsisy anenenako ny tantarako na de kely akory ary tsisy angatahako amin'andriamanitra hoe mba sitrako tena sotranao aloha namonjy hafa zao le tady kosa langa tena tsy mety mihitsy tsy zany io rehefa ao amin'ny kristy ny fiainantsika raha lasianabavy manomboka amin'ny voalohany ka hatramin'ny farany ozy ny tenin'andriamanitra milaza matoky ilay nanomboka asa tsara tao anatinareo mandra-pahavitany an'izany ny asa tsara nanomboka tao anatinao angetsy tamin'ny fotoana izay nibebahanao zany ange fomba fisainantsika olombelona zay tena voafetra tanteraka ka tsy mahita fa tsy eo ambany maso fa andriamanitra efa nanomana famonjena efa nanomana ny famonjena anao hatry ny fony anao mbola tsy ary akory defa vita ny tantaranao ato ianao de ato ianao de ato ianao io misy namanao amitaka anao io misy namanao angalatra leritreretinao vadinao satria tsy vadinao iny ary tsy iny nomaliko vadinao za tena milazanao raha voarainao azy ao afatra zao sitrana fonao mety misy olagny any atram'izao mbola marary fo fa lasan'olona le tokony ho vadiny ianina mihitsy hoe zeritrida ho any tokony zay sizy ho any natao hiaraka fa soparan'le tsy valara iny misy olona manana fisainana tahaka izany androany raha nateraky indray marina isika raha mahalala marina isika fa isika dia ao amin'ny kristy afaka miova ny fisainanao afaka manomboka tonga saina ianao ary asaiko mihitsy ianao hivavaka ao arinana zao afatra zao manombo miresaka amin'ny tompo andriamanitra kay tsisy disoka ny lalanao kay za mieritreritra kay hoe ohatran'izao de ohatran'izao de ohatran'izao jereo tsara fony mbola ianao tsy tao amin'ny kristy ary andriamanitra efa nandamina ny lalam-piainanao mainka fa ianao zao ianao miady amin'ny problema io ianao mieritreritra hoe tsy tafavoaka tsony mbola tsy tao amin'ny kristy ingy ianao fa tafavoaka ozy ny tenin'andriamanitra fontsika mbola mpanota ary mbola fahavalon'andriamanitra de nirahan'andriamanitra ny zanany naka ny endriky ny nofota amonjy atsika mainka fa isika zay efa nampihavanina amin'izao za te ilaza aminao ny zavatra rehetra zay lalovantsika io everitsika fa tsy mety io satria ianao tsy matakatra zavatra de lazainao fa tsy mety io mety marary ianao mety sitrana ny aretinao ty ianao tsy mety ty misy an'izao mihitsiny rehefa tsy mino fitondran'ny tompo isika rehefa tsy malala fitondran'ny tompo isika de lasitsika manatona olona namboatra ny fiainatsika zany daholo ny asan'ireo olona rehetrarehetra manao azo mahay an'izao sy mahay an'izao boule de cristal mijery tanana manao an'ity manao an'iro na ao amin'ny tontolo mpivavahana kristianina ary be de be ny olona ny endriny sy fomba fiteniny fotsiny tsy hoe manamboatra vitana fa mety zavatra hafa mety langazy hafa ny fitenena ao entina ambavaka mihitsy ny fiainanao ao anaovana an'izao ianao ao ampadinana an'izao ianao ao ampanaovina an'ity ianao fa mitovy daholo inona ny anton'izany satria mieritreritra fa tsy mety ty fiainako ty andriamanitra zany manome fiainana anao boky Mateo fa 5:20 ao misy tantarana olona izay mizarazarain'andriamanitra talenta ny anankiray nomeny talenta 5 ny ray nomeny anankiroa ny ray nomeny anankiray zao ny fanambaran'ny tenin'andriamanitra samy araky ny fahaizany avy ny nanomezan'andriamanitra azy ireo fa ozy izy le nahazo talenta ray ianao andriamanitra miangatra ianao tena tsy milamina mihitsiny fa maninona ny anany ray neny ry 5 neny ry 2 andriamanitra fitiavana hoe aizako fitiavana de 5 ny sasany 2 ny ray ny akamaroan'ny olona mahazo an'le ray mietrehitra fa tena mila délivrance ty fiainako ty misy ozony ty matory ray fotsiny mba azoko fa maninona ny samy mpivavaka maninona ny samy nanompo maninona ny samy zao fa ny ana ray ny anina 2 ny anina 5 mila délivrance ozy izy fampianarana sasany ozy indray fampianara sasany mila tsodrano spesial mila zao an'izao mila pina an'izao mila entina mbavaka ozy indray sasany asy fifadikanina 10 andro fa miovy io asy fifadikanina 10 andro fa miovy ny fitenenanao an'izany de filazanao amin'andriamanitra fa tsy mahay mitondra ianao andriamanitra ka zao ho fantsiko an'le lalana ho asiko fifadikanina 10 andro ty am'izay miovy ty lalany ty am'izay miovy ty fa tokony ho talenta 5 mihitsy ny raha ny fahafantarako ny tenako talenta 5 mihitsy ny saza
ozy Andriamanitra ozy lay tompon'lay mpanompo nomeny talenta ray mihitsy ny sahazanao ary satria anao ary efa ray ny nomenanao mbola tsy natoko tamin'le ray ianao alao esoroko aminao ny ray dia omeko alaina azy 5 satria zay manana dia omena bebe kokoa fa zay tsy manana na dia zay kely eo ampilatanany ary dia hoesorina aminy. Andriamanitra mitondra antsika amin'ny fahamarinana. Andriamanitra fony mbola tsy ary akory. Zany natonga an'Andriamanitra tezitra tamin'ny Mosesy satria Andriamanitra nanao ny lela amin'ny Mosesy. Andriamanitra nanao ny lela ny Mosesy. Mosesy tsy olona izay teraka noho ny amin'ny sitrapon'ny ra na ny sitrapon'ny nofo na ny sitrapon'ny olombelona fa Mosesy dia Andriamanitra mihitsy safidy azy sy namolavola azy sy nanao azy ifanaraka amin'izay ilany azy. Tsika tsirairay avy reo io fiainana misy anao io quartier misy anao io vadinao io tontolo manodidina anao io. Mety tantara ianao hoe zao avy ny errerako, zao avy ny tantaram-piainako, zao avy. Fa za te hilaza aminao ary te hanambara aminao amin'ity androandroany ity. Tsisy diso ny fitondran'Andriamanitra. Zao lazaiko anao tantara anankiray tamin'ny andro zanak'Israely ho avoaka ny tany Egipta. Ny tany Kanana raha lasanabavy dia any avaratra ny misy azy. Fa fantatrao ny lalana nitondran'Andriamanitra azy any atsimo. Ny tany Kanana any avaratra ohatrany hoe tenenin'Andriamanitra zany ny zanak'Israely, tsika zany le zanak'Israely, tsika malagasy. Hoentiko ho any Diego nareo. Hoentiko ho any Atsiranana ianareo. Fa inona ny zavatra nataon'Andriamanitra any fahasankarana ianao ny asainy maka tôbila. Dia ozy ianao Andriamanitra marina fa voafetra fisainako fa tsisy tôbila maka any Diego inga tia fahasankarana fantatro tsara ozy Andriamanitra. Fa zao le tôbila maka any Toliara raisina. Le makanto Andriamanitra sao dia mba tsy hainao ary zany Diego any avaratra misy an'izany fa zay ny tantarany zanak'Israely olona ho any avaratra tokony ho any avaratra any atsimo ny netiny ngaray rehefa tonga nandeha nientiny tsikelikely mahatsiaro le tenin'ny mpanao salama efa nitondra nay tamin'ny fandrika Andriamanitra zany mitatana mihitsy andao hoetiko hoaisitsika moa ho antany Kanana ndao nientiny teo amin'ny ranomasina mena. Eo apotitra ranomasina mena eo tairiny amin'izay ny Egiptiana. Andriamanitra daholo ny manao an'io fa ivereny vakio nge ny tantara fa zao ny tenin'Andriamanitra ary Jehova nanamafy ny fony Farao. Inona ny dika zany tairiny taondray ny fony Farao mandehana enjeo any reny zanak'Israely reny. Izy ny manao mizopoay rehetrarehetra. Enao mieritreritra lozy ty foaziny devoly ry Farao menakavy raha misy tsy mahay tonga dia mandroaka ny devoly manahitaitra Farao. Ia! Nefa Andriamanitra ny manamafy ny fony Farao te maniraka ny Farao anenjika ny zanak'Israely satria efa nisy promesy nataon'i Jehova tamin'ny Farao tamin'ny alalan'i Mosesy ho atao hoeno maneran-tany ny anarako noho ny aminao ry Farao. Ho atao hoeno maneran-tany ny anarako noho ny aminao ry Farao. Ary zao ny tantara ny zanak'Israely tsy mahalala mihitsy hoe fa manino ny Farao manenjika azy fa zao ny tantara 4 taona teo aoriana natahotra ny zanak'Israely rehetra nge ny vahoaka manerana tany Atsinanana rehetra noho ny amin'ny tantaran'ny Farao nanenjika azy atrao anaty ranomasina mena sy ny nolevon'Andriamanitra. Ianao nge tsy mahatakatra an'izany. Ianao nitakatra ao isika nitakatsika dia Andriamanitra fa maninona ranomasina mena fa maninona raha mba atao tany malama foana izy ty maninona raha mba goudron foany amin'izay mideranao foana amin'izay hitan'ny olona Jesosy ny vavolombelona fa tena afa zany miaraka amin'ny Kristy zany amin'izay zay afaka mira foana hoe tena fa ihany miaraka amin'ny ray. Fa Andriamanitra tsy zany ny fomba fisainany. Izy mahita ny farany hatramin'ny voalohany. Ary ozy ny tenin'Andriamanitra milaza mikendry ny farany izy ka tsy ho diso. Any amin'ny boky Abakoka toko 2 izy milaza zany mikendry ny farany izy ka tsy ho diso. Tsy diso Andriamanitra. Izy mahalala ny zavatra rehetrarehetra, izy mahafantatra ny zavatra rehetra. Ary rehefa tsy nonao zany, rehefa tsy fantatrao zany, dia mitady hanova ny fiainanao foana ianao. Satria tsika tsy mino an'Andriamanitra. Dia rehefa tsy mino an'Andriamanitra tsika dia tsy mety mahita fiadanam-po, tsy mety mahita fitsaharana, tsy mety mahita filaminana satria maninona mitady zavatra hafa foana. Dia zao no tiako lazaina anao androany. Rehefa voarain'ny fanahinao zay afatra izay, miova ny vavakao. Mbola resaka ihany tsika eto, tsy vavako la mangataka lava intsony. Tompo, te ahoana ihany ty fiainako ty. Averiko eto aloha, miveriny tsika amin'ny tantara taloha.
rehefa nampiraisina amin'i Kristy Jesosy re le fiainana tsy fiainanao rerintsony io tsy hoe ahoana ihany ty fiainako ty fa fiainana Kristy io fiainan'ny Kristy io Kristy malala zay hitondranan'io Kristy malala zay mety amin'io karazam-bavaka ohatrany ahoana zavatra ilaina amintsika karazam-bavaka fitokina sy fatokina an'Andriamanitra aoka olona mahatoky an'Andriamanitra amin'izay isika zay miaino manomboka androany dia manomboka miova ny fomba vavaka Jesosy tsy fantatro ty lalany ty tsy haiko ny zavatra rehetrarehetra zay mitranga ozy la hira anankiray zay na tsy fantatro aza zay hoentin'ny fiainako anio zay antony fiainako anio de zao afaka mivavaka ianao ary afaka miresaka Jesosy tsy fantatro ny anton'izao tsy haiko ary tsy voatery ho haiko raha teo zany fa mifantatro hatreo fo mbola tsy ary efa teo am-pialan-tananao fiainako nandritry ny androm-piainako teo raha ohatra ka 5-telopolo taona ianao nandritry zay 5-telopolo taona zay teo am-pialan-tananao fiainako mino afa ianao no nitondra azy ianao no tantana azy zange tsy voavonjy raha tsy ianao no nitondra tamin'ny famonjeny zange tsy nahazo an'izao fiainana izao raha tsy ianao no nitondra tamin'izany ahoana ny tsy atokiko anao ny 5-telopolo taona lasa ary vitanao ahoana ny tsy atoky amin'izao matoky atompo mandry fehizay milamina matoky ny fitondran'ny Andriamanitra matoky afa velona atao anatiko ny Jesosy mino an'izany mino afa tsisy diso ny lalany hitondrany na mety tsaratsara araka fomba fijeriko io na mety ohatrany ratsy na mety ohatrany tsy alehany fomba fijeriko daholo zany fa ny Andriamanitra no mitondra ny fiainako io manomboka manana toky amin'izay ianao manomboka resy lahatra amin'izay ny anato fona ho any dia olona araka le lazaiko mivoaka ny trano ianao olona manana problema ianao amin'io olona mbola tsy manam-bola ianao amin'io na frère mety tsy ananana fa mety mandeha tongotra fa olona feno fifaliana zany ny atao hoe fanjakan'ny lanitra ny fanjakan'ny lanitra ozy ny apôstôly Paoly tsy amin'ny fihinanana na amin'ny fisotroana fa amin'ny fahamarinana sy ny fiadanana ary ny fifaliana avy amin'ny fanamasina ny atao hoe olona ao anatin'ny fanjakan'ny lanitra olona manana ny retelo ireo fa tsy hoe olona nahazo tômôbila na olona nahatsangatrano na olona lasa ohatran'izao ny fiainana hatramin'izay vafako tena lasa ohatran'izao ny fiainana menakafy lasa afaka daholo ny aretinay lasa zao mety manana zavatra rehetrarehetra ianao fa raha tsy misy areo profitelo ireo anatin'ny fiainanao mbola mampieritreritra hoe ao amin'ny fanjakan'ny lanitra marina ny venao sa tsy ao fahamarinana fiadanana fifaliana zany ary ao amin'ny fanamasina fa tsy hoe fifaliana nahazo zavatra izy tsy faly rehefa nahazo zavatra na zao tontolo zao na jentilisa dia verinao koa ve fa fifaliana amin'ny fanamasina zany nahazo tômôbila izy dia faly be tonga dia revy be tsisy ohatran'izany fa ny olona ao amin'ny Kristy tsy mahazo nininina fa faly ao anaty fony ny olona ao amin'ny Kristy ozy izy ny tenin'Andriamanitra ary any amin'ny bokin'ny Hebreo 10:7 raha tsy diso faly ianareo rehefa norobaina mifanananareo raha nke zany raha lasa anabavy nisy nandroba mifananana onge ataontsika sarisary le izy avy nivoaka izy menakavy nandeha vavaka nanatrika fitoam-bavaka amin'ny 5 sasany ariva ka hatramin'ny 7 ariva tonga izy ao an-trano avy eo vaky ny trano voaroba mifananana miditra ao an-trano izy faly dia mitsika dia mideran'ny tompo dia mivavaka dia manandra-tanana misaotra Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra faly zay ny amin'ny fitondranao manaiky zay ny amin'ny fitondranao fantatra efa ny fiainanay tsisy zavatra ratsy zany ao amin'ny fiainanay rehefa ao amin'ny Kristy ianao ozy ny tenin'Andriamanitra milasa tsisy zavatra ratsy zany rehefa raisina ny fisaoran'izany ozy ny Romana 9:9 ny zavatra rehetra dia miara-miasa daholo asoa zay rehetra tian'Andriamanitra dia zay voantso araka ny teny fikasany raha teo zay natao hoe olom-bo fidin'Andriamanitra zay natao hoe olom-bo antson'Andriamanitra zay natao hoe olona nalainy Jehova olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany tsisy tongatonga ho azy fa zay rehetra mitranga avy amin'Andriamanitra dia ozy aho hoe sitrana ny ratrapo rehetrarehetra satria ka ireny olona nanisy ratsy rehetrarehetra taloha reny tsy reny ny tena hoe inona fa Andriamanitra namela an'izany zavatra rehetra zany Andriamanitra nandrafitra Andriamanitra namela satria manina misy tantara amboariny ao misy zavatra karakarainy ao misy zavatra tefeny ao anatin'le izy dia ozy izy milaza ihany koa amin'io Jeremia io ary milaza ihany koa izy aty amin'ny bokin'ny Romanina 7 aty hoe Andriamanitra ny mpanefy vilany-tany fa tsy afaka manao ny vilany-tany arak'izay itiavany azy rehefa voarainao zay feno fankasitrahanao anatin'ny fonao zay ny azo natolotra tamin'ity andro anio ity
raha manana fanontaniana ianao ampitsirony bokotra envoyer un message dia afaka manoratra aminay ianao. Mampaherantsika trany amin'ny j'aime ny partage sy sisa rehetrarehetra ary mametraka ny veloma mandram-piona ho amintsika indray amin'ny manaraka toy izao. Samy tahiny tompo daholo.